toerana moa zany ny tompandriamanitra e ary omena voninahitra izy ny amin'ny fotoan'androany zay iarantsika de tain'andriamanitra daholo tsika rera tompoko am'izao fotoam-pivavahana fo iarantsika manao zao a de andeotsika mba hiaraka hira hiaraka deran'andriamanitra ka dia ho tady arantsika ny fiarahana amin'ny alalan'izao hira iarahantsika manao izao samy tain'andriamanitra tompoko. Manasanao te afatanana am'izao fotoana zao asan'ataon'izay sasany teakao a any atokantrano any raha azonao atao no misaoty a mety eza itsingaka ho an'izay sasy anao ampiangadrany ity raha azonao atao miolakolaka miolakola mitsy anao ampiangadrany ity rehefa olana terako mpandesinao anyany Changamilanako lay avinjindra velona toanaty Jesosy no anarany Jesosy no anarany terako pandresa Lotrano ny pandesa Tuba fatakana Feno fanamasina
fifaliana lehibe ho ahy atrany a ny manolotra ny arahaba ho anareo rehetra mpanaraka an'izao fandarana izao. Mino aho fa isy zavatra lehibe sy tena lehibe ho ataon'Andriamanitra aminao, ho ataony aminareo amin'ny alala zao fampianarana entiko ho anareo androany izao. Androany zao dia matsiaro ny tenin'ny baiboly aho hoe nandefa ny teniny izy de iny teny nalefa niny dia olo ny voasoratra hoe hitondra fanasitranana ho an'ny marary, hitondra fanafahana ho an'ireo zay voafatotra, hitondra fahasoavana amin'ny karazana. Mino azany fa ny teny zay hitiko androany zay tsy avy amiko tompoko fa avy amin'Andriamanitra de arak'izany mihitsy no ataony eo aminareo raha mino anareo ary indrindraindrindra raha mandray sy makatoa an'le teny. Omena tompo ny voninahitra. Androany aho dia anambara sy anazava aminareo mikasika ny amin'ny ozona sy ny fanaratsy. Entiko aminareo zany fampianarana zany mba ho fantatrareo tsara ny marina mikasika ny amin'ny ozona sy ny fanaratsy. Rehefa fantatreo matsy ny marina dia ahoana Jesosy de ho fantatrareo ho izy ny marina ary ny marina no anafaka anareo tsy ho andevo intsony. Eno tsara zao fanazavana entiko aminareo zao. Tsy anganongano ny filazana tompoko fa misy ny ozona. Tena misy satria zany no ambaran'ity baiboly ity antanako ity. Mitovy am'izany ihany koa tsy anganongano ny filazana fa misy ny fanaratsy lay intsony olona ankehitriny hoe satana na devoly, fa tena misy ary mbola misy hatramin'izao satria zany ihany koa no ambaran'ny baiboly zay ety antanako ity. Raha ny tantarany de zao, nanomboka tamin'ny fotoana nalavo an'ny Adama sy Eva, lay olombelona no arian'Andriamanitra voalohany ka napetrany teto ambony tany, maromaro kokoa napetrany tao amin'ny Saedena, no nilatsan'ny ozona sy ny asan'ny devoly voalohany teto ambony tany sy teo amin'ny olona. Ary litsy hoe natomboka le zavatra ratsy ny ozona sy fanaratsy, fa mbola tohizana hatramin'izao vaninandro misy atsika izao, na dia azo lazana hoe efa mandroso soarin'ny tany dia mbola manao ny ataony foana ny ozona sy ny fanaratsy. Tsy misangisangy ary tsy isangisangy amin'ny olona mihitsy ny ozona sy fanaratsy, fa zay azo ny atanana de ataony mahamay tokoa. Raha ohatra zao ka efa totola taminao ny ozona na efa nasotoerana tao aminao fanaratsy na ihany koa hoe efa azo ny atanana inao, de zay ny azo antoko ataony mahamay ianao, ataony mandidy vava, ataony very fanambola velona, ataony tapidalaka le mihitsy, ary amin'ny farany ataony mamoy fo ary possible ny anampanao hevitra hoe andeha mony tenao satria efa tsy zakao intsony zavatra misy eto ambony tany ity sy ny zavatra atrehako. Amin'ny karaza moa ny zavatra ratsy ety ny ozona sy ny fanaratsy eto ambony tany ity sy eo amintsika olombelona. Ohatra am'izany ataony tsy mahavelo tena lay olona, mandeha makatsy, mandeha makaroa, miala maraina, mody alina, fa ataony tsy mahavelona ny tenany le olona. Ataony mahantra sy sahirandava mandavataona le olona, miezaka mba manao zay
ialana am'ilay fantrany sy lay fahasiaranana amin'ny fomba maro amin'ny endrika maro fa dia ny teo ihany ny teo ny tantarany ihany ny tantarany tsy miova fa ataony manitra sy sahirana mandavataona le olona ataony tsy afatrosa mihitsy ihany ko le olona zava-misy zany riavana ary ataony manana fiainana mandamoka sy matekaranany foana ihany koa le olona ohatra efa nisy zao tantaraiko aminareo zao ohatra zay voalaza ato anaty ty baiboly ity ny nahazo ankaina zany no ho tantaraiko aminareo anisan're olona ny latsan'ny ozona sy nanaovany fanaratsy asa na hoe mission kaina ina moa ny antony natonga zany oza sy fanaratsy zany nahazo ankaina tantarain'ny baiboly a fa noho ny fialonana any abela ralahany dia lasa ratsy ny fony ary tamin'ny farany dia nanapa-kevitra kaina fa ho vonona ho faty mihitsy iabela ralahany ary de matiny mieritreritra izy fa tsisy nahita ary tsisy nahita tokoa raha olona samy olombelona fa lay Andriamanitra tsy to tompony zao rehetra zao lay Andriamanitra tsy to nampisany kaina mba ho velona eto ambony tany avy any an-danitra avy any ambony any de nahita tsy nisy ny afina tamin'Andriamanitra na ny tao am-pony kaina na ny zavatra no tanterany kaina dia ny famonoana any abela ralahany no zany dia tonga teo amin'ny kaina ny ozina ary afaka niditra teo amin'ny kaina nanao misiony ny faneratsy ka le ozina tsy mahavelo tena sy le ozina mampanjenjena zany no mitotona teo amin'ny kaina andoka vakitsika amin'ny baiboly arak'izay voalaza ato amin'ny Genesis toko faefatra andiny fahavalokatra amin'ny dy faharoapefolo areo tsara io voasoratra io zao voalaza ary kaina ny teny tamin'ny abela ralahany ary no tany atsay izy miralahy zany hoe notomin'ny kaina zany iabela mba hiaraka aminy ho any atsah de le zalata hoe abela ihany ko mo tetsan-dany de tsy nanapo hoe inona zavatra itrangany atsah de zao voasoratra de nitsanga ny kaina nanatona ny abela ralahany ka namono azy andiny fasivy io lay nambarako taminareo hoe tsy miafina amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra io zavatra ataonao io fiainana ratsy iananao io zay everinao fa tsisy mahita tsy misy malala fa hoe aferanao samyrery tomboka aferanao samyrery ho ianao fa Andriamanitra de manara-maso andro alina ny fiampiainanao ary hatramin'ny zavatra ao anaty fonao azy dia vakin'Andriamanitra isan'andro asoratan'Andriamanitra eo am-boky avokoa ny zavatra rehetra entre parenthèse zany no antony mahatonga amin'ny baiboly mitantara fa amin'ny andro farany rehefa tonga ny fotoana dia sokafana boky rehefa hitsaran'ny olombelon'Andriamanitra de ho tsaraina arak'izay voasoratra ao anaty boky ny olona zay nanao ny marina de hijenjany zany famarinany zany izy fa zetan'Andriamanitra kosa fa nanao ny ratsy dia hijenja ny fahaveresana mandrak'izay izy boky ny apokalipsy no mitantaran'zany fa tsy resaka an'izay akory isika androany tsy resaka lavabeny am'izay fa hitantara momba ny ozina sy ny fanaratsy ny tenako andiny fasivy aro Jehova tamin'ny kaina areo tsara voasoratra io mba tianytany fotsiny zany Andriamanitra hoe aiza bela rahalahinao fa hoy izy asa moa mpitandrany rahalako va ao zany nafaly no heveriny fa tsy hitan'Andriamanitra mantsy ny nataony aro izy ino no nataonao ny felony rany rahalahinao mitaraina amiko avy amin'ny tany andiny faraikembe folo arakehitriny de voaozina ianao hiala amin'ny tany honenana zay ny vava hitela ny rano ny rahalahinao nalatsaka ny tananao raha miasa ny tany anao rykaina tsy mba vokatra ho anao intsony izy
ho mpanjenjeny sy ho pirendreny eny ambony tany ianao. Nanomboka teo zany de tonga teo amikaina ny ozina tsy mavely tena sy ny ozina mampanjenjena, ary mifanaratsy kosa dia lasa ny dominina teo amin'ny fiainana, ka zay sitrapon'ilay fanaratsy no tsy maintsy nekeny kaina. Zany no anto matoka amin'ny tena aminareo hoe tsy anganogano ny filazana fa misy ny ozina, fa tena misy, satria ny baiboly etetanako mitantara izany, lay voalaza Genesis 4:7-5 ka hatramin'ny 5:12 teo zao a dia manamarina ny fisin'ny ozina sy fanaratsy miasa tokoa. Manamafy ny fisin'ny ozina sy fanaratsy ihany koa de le ozina tsy mavely tena, le fanaratsy tsy mavely tena, ity andiny soratra masina zay vakiko aminareo ity. Zao voasoratra Deutéronome 20:20, Deutéronome 20:20 de vakitsika manomboka amin'ny 5:30. Deutéronome 20:20 de toy zao voasoratra: voan-javatra betsaka no entinao ambolena any an-tsaha, fa kely kosa no angoninao satria ho lany valaly ireny. 7:30 anao tany voaloboka ianao ka hiasa azy, nefa tsy sotro divay na ito voaloboka ianao satria ho lany fosotra ireny. 7:50 ananazy oliva amin'ny taninao rehetra ianao, nefa tsy osotra diloilo, tsy osotra menaka oliva, fa hihitsana ny olivanao. 7:50 ny vahiny aminao hisalitra ho ambony de ambony no ianao, fa inao kosa hietry ho ambany de ambany. Izy ampisambotra anao, fa inao kosa tsy ampisambotra azy. Mazava tompoko ny voasoratra. Raha zavaina de zao: andamoka sy ho maty akarana ny atrany atrany, andamoka sy ho maty akarana ny daholo ny ataon'ny olona misy ozina sy fanaratsy tsy mahavely tena. Ary ke voasoratra mihitsy, voajavatra be de be hoy ny baiboly lay novakina teo no afafinao eny an-tsaha. Raha tokony marina dia andray apany be de andray zavatra be de be mihoatra no zay nafafinao ianao rehefa tonga famokarana. Kanefa dia io voalaza io kely fotsiny no jinjainao. Mana tany voaloboka ianao, kanefa dia tsy mba misotro ziona voaloboka akory, satria ho lany fosotra lay vonina voaloboka. Manana tanina oliva ianao, rano marina zany a ianao no tokony osotra menaka oliva voalohany vo ny hafa, kanefa teo ambaran'ny baiboly io fa tsy isotra menaka oliva zany ianao, satria le voniny olivanao hihintsana fotsiny am'izao, iraraka fotsiny am'izao. Zany zavatra tsy maintsy atrehana eo amin'ny fiainana ito ambony tentany ity, atrehan'le olona, raha ohatra ka mbola mitoetra eo amin'le olona ny ozina tsy mahavely tena sy ny fanaratsy tsy mahavely tena zay miara-miasa amin'ny ozina. Mitovy am'izany, raha mampiasa voly ianao, kanefa le ozina sy lay fanaratsy mbola eo aminao, mbola eo amin'ny akonanao, dia azo antoka fa ho maty antoka foana ianao, na vola ohatrina no ampiasainao, dia tsy azo tombony zany mihitsy anao raha mbola eo ny ozina sy fanaratsy tsy mahavely tena, fa ny fiafaran'ny fiainanao dia ho maty antoka foana ianao. Ny tenanao tsy velon'le vola nampiasainao, kanefa akoatran'ny hoe tsy velonao akory ny tenanao, ny trosa mitombo miandalana eny any, ny trosa mitombo miandalana eny any. Zany akery havana malala no fototra ray lehibe mahazo ny olona maro am'izao vaninandro misy atika izao e. Zao mantsy efa be de be ny banky manentanentana, mampirisika fa afaka mampindram-bola, de
miazakazaka makany akamaroany olona satria hoe veriny fa ny fampiasana vola no mampamety ny fiainana matafita ny fiainana tsy misy maratsy an'izany akory tena mitombony zany fa saingy zao raha ohatra ka mbola eo aminao ny ozina sy fanaratsy tsy mahavelo tena raha ohatra ho ka mbola eo aminao ny ozina sy fanaratsy tsy mahavelo tena kanefa misisika mandeha mihindram-bola any banky ihany ianao tsarovy fa o ratsy fefary anao inona ataony ozina sy fanaratsy araka fomba fitenin'ny olona ankehitriny ataony mijabaka ianao atosiny ianao mba hindram-bola ho samy hindram-bola any banky de falifaly anao hoe nahazo vola mety amin'ny andro voalohany manao fety mihitsy anao tsy haiko zay endrika fety ataonao fa faly anao e de ampiasanao le vola arak'izay kajikajy sy loatsy sainao kanefa inona fefarana maty antoka ianao tsy nahazo tombony ianao ny vola ny banky tsy voaverinao lasa eta mavetra ho anao lay fondramam-bola lay famerenam-bola raha nataonao antoka ny tranonao de na manivery ny trano iny raha natao antoka ny tobilinao na mavery ny tobila iny raha misy taninao natao antoka de na mavery ny taninao iny raha ohatra ka tsy tianao very ny fananandreo de mitady hevitra hafandray ianao mba hisovenandreo kanefa vitsy amin'ny olona no mahita hevitra hisovena fiainana fefarany lay fanitrana sy lay fahasaranana nisy teo aloha lasa fanitrana sy fahasaranana faratapony zany no ambarany baiboly le ozina sy le fanaratsy tsy mahavelo tena tompoko zay mbola mitoetra eo amin'ny olona no fototry zany rehetrarehetra zany mino fa nazava tsara taminao ny tantaran-kaina ny nanjoan-kaina ny fefaran-kaina rehefa latsaka taminy ny ozina tsy mahavelo tena sy ny ozina mampanjenjena rehefa nazo toera teo aminy ny fanaratsy tsy mahavelo tena mino fa nazava taminao lay andiditsoratra masina zay mivakina teo de autoronomie toko favalo ambiropolo ande favalo amby telopolo ka hatramin'ny dy fatelo amby fapolo mino fa nazava taminao eny na de nyfanazavako teo azy de inoko fa nazava taminao mbola misy andiditsoratra masina iray vakiko ihany ity ato amin'ny mpanjaka faharoandray toko faharoa ka vakitsika ny andiny ny fasiambefolo mpanjaka faharoa toko faharoa ka ny andiny fasiambefolo aromponina tao am'izany tanany zany tamin'ny Elisa masina ianao ino tsara toerany ty tanany ity tompoko arak'izao hitanao zao saingy ratsy rano ary ny tany tsy mampavananaka io voasoratra io ny ponina tao amin'ny tanàna Jeriko no nanantona ny mpanompon'Andriamanitra atao hoe Elisa ary nitarina taminy ny lavonjy ny lafanapina tompoko hitanao fa tsara toerana ity tanàna ity tanàna mahafinaritra tanàna mateolona fa saingy zao ntsikaritray Andriamanto mpanompon'Andriamanitra ratsy rano eto aminay ny teny ambara de le toa le teny hoe tsy mahavaninanaka ny eto aminay misy ozina sy fanaratsy mitondra fahafatesana eto aminay zany zavatra no tantarana no lazainy tamin'ny mpanompon'Andriamanitra atao Elisa tao am'le tany atao Jeriko nisy ozina teo amin'ny olona zay nolona tao amin'ny tanànany Jeriko dia nisy ozina le ozina tsy mampavananaka ny tonga tao amintsareo niaraka tamin'ny fanaratsy fa ankoatran'izany le ozina tsy mahavelo tena satria nambara misy fanazavana kely mantsy amin'io baiboly io hoe tsy mahavanim-bo zany hoe ny asa fiveloman'ny olona toy ny fambolena tsy mahavana tsy mamokatra ny asa fiveloman'ny olona toy ny fompiana tsy mahavanina zany zavatra ny ainan'ny olona tao Jeriko noho izany dinio ny mombanao ry havana malala de ianareo zay mahita sy mandray ahy amty androandroany ety dinio saola ka ny fisina ozina sy ny fanaratsy tsy mahavelo tena no foto zao olana
mahazo anao marika kehitriny zao. Efa mba niezaka ianao nakatsina keroa na maniolana nisy fa tsy voava mihitsy de ho iaho hoe de nio ny momba anao zao lahy ka ozina sy fanaratsy tsy mahavely tena no ambadika olana mahazo anao io. Raha marina fa tena mbola misy ozina sy fanaratsy tokoa ianao na ny ankonanao de zao no ambarako marina ty ambarako ety a tsy ho afabela miny olana zany mihitsy ianao ary possible hoentinao mandra maty le olana misy ary tsy janona eo aminao fotsiny le olana fa naterakao azo antoka fa dia ipitany ny olana ipitany ny ozina sy ny fanaratsy fotry ny olana. Riavana malala mila tapahana sy foanana ny ozina tsy mahavely tena ary mila voaka sy roana iala eo amin'ny olona ny fanaratsy tsy mahavely tena fa raha jany araky nambarako teo a ho victime daholo hatramin'ny taranakao. Jereke ny nahazo mpona tao Jeriko inona ho ianao no nambarany baiboly voalaza zao amin'ny mpanjaka faharotoko faharoa andiny fa roapolo fa rehefa avy nitarana tamin'ny Elisa ry zareo tao no le olana nitranga tao fiainana olana nateraky ny ozana sy fanaratsy de sotra no nataon'ny Elisa taminy andiny fa roapolo hoy Elisa hitondray vilia vaovao aho izy de asiosira ao anatiny de andaotsika iaraka ande hoany am'ilay ny andohan'ny rano. De rehefa tonga tany Elisa de nalainy lay lovia misira de nafafiny tao anatin'ilay rano de zao ny teny aloka vavany Elisa tsy izy fahafatesany itsony iseho eto amin'ity tanàna ny Jeriko ity ary taorina zay niseho ny zava-makahaka lasa tsara ny rano hoy ny baiboly. Andeo vakitsika voasoratra arao io voasoratra io de hoy izy hoy Elisa hitondray lovia vaovao ao ka asiosira ao anatiny de niety tany amin'ny tany aminy zany andimy faraika amby roapolo ary nivoaka nakany am'ilay ny andohan'ny rano izy de nanipisira tao ka nanao hoe zao lasainy Jehova efa natsara ity rano ity ao tsy izy fahafatesana na tsy fahavanona nanaky intsony iseho eto. Andimy faharoapolo ka dia tsara ny rano mandraka androany araky ny teny nataony Elisa. Riavana malala ripiany malala mila tapahana ny ozina ary mila ilika zato isan-jato ny fanaratsy tahaka zay fa nataon'ny mpanompon'Andriamanitra Elisa tao amin'ny tanàna Jeriko. Fa raha tsy zany dia entina mandra maty ny olana ety ny ozana sy fanaratsy ary ny taranaka mifandimby de ho victime ny am'izany hatrany hatrany. No zany dia arao tsara ty torevitra omeko anareo ity. Voalohany de izao tianao Andriamanitra, tianao Jesosy Kristy, tian'Andriamanitra ho afaka amin'ny herina ozina sy ny herin'ny fanaratsy ianao, tiany ianao ary tian'Andriamanitra ho tafaverina am'le fiainana zay nanamboaran'Andriamanitra atsika zanak'olombelona tany amboalohany ianao. Zany ke no antony natokan'Andriamanitra nandray fanapa-kevitra hoe omeko ny zanako natokako hoe Jesosy Kristy no anarana. Ary zany Jesosy zany de ambarany baiboly hoe natolotr'Andriamanitra natao sorona teo ambony azy fijaliana, natao pasika, voavolo Kristy pasika ho antsika. Ny tanjon'Andriamanitra am'izany de mba ahafan'Andriamanitra mamela ny eloka vitantsika zanak'olombelona mba tsy hisy intsony ny hevitra mampisaraka atsika olombelona amin'Andriamanitra fa tsika zanak'olombelona de afaka hifandray amin'Andriamanitra foana amin'ny fotoana tsy voafetra arak'izay irinao arak'izay tianao na amin'ny andro na amin'ny alina mba ahafan'Andriamanitra manao soa antsika. Tianao Andriamanitra, tena tianao Jesosy. Ary eto de mampahery hoe raiso Jesosy satria fa nomena atsika de ekeo izy
ho mpanjaka ao anatin'ny fonao, ho mpanapaka ny fonao, tena ome toerana ao anatinao foana izy ka na amin'ny andro na amin'ny alina de saintsainao ny prezansany ao anatinao ao. Tena te olona ao anatsika mihitsy ke Andriamanitra raha zany ve Jesosy ny lobava arak'izay voalaza atao boky Jaona hoy izy hoe ankao aminy izahay de ny ray ny zanaka ny fanahy masina de iny nantoeleteny ka olona ao anatiny olona ao aminy. Zany tian'Andriamanitra ho tanterana eo amintsika zanak'olombelona eto ambony tany. Ka amin'ny alala zo afatra hitako zao dia mandodona varavarany fonao Andriamanitra, te hitoetra ao anatinao Andriamanitra, te hitondra tantara vaovao anao Andriamanitra. Zay zany tigina voalohany mba tsy maintsy diavinao mba tonga anao ho afaka miozina sy ny herin'ny fanaratsy zay mamatotra sy manaketsy. Faharoa, anisan'ny tena zava-dehibe ity kanefa ndraindray amavain'ny olona araky reny resaka ifanaovan'ny olona amiko reny ditako hoe amavainy le izy. Mila mamotsy fotoam-pivavahana, misy herin'Andriamanitra miasa anao ry tompoko. Mila mamotsy fotoam-pivavahana omba ny herin'Andriamanitra manafagagana ianao. Tena zava-dehibe zany a. Jereo diny fiangonana, aiza misy fiangonana eny sofinao na fantatrao fa misy herin'Andriamanitra miasa, mamonjy, manafaka, manasitrana, manafagagana, mahavoavotsy anao afaka amin'ny ozina, mahavoavotsy anao afaka amin'ny herin'ny fanaratsy. Mila mamonjy an'ireny fotoam-pivavahana reny ianao. Fatelo, izay fiangonana RHEFI moa de tsy mitsatra manasa anao. Io moa tsy hoe ao ihany ny tsara indrindra ny fiangonana, na ao ihany ny misy ny herin'Andriamanitra, tsy zay. Fa de izahay moa pasterao, mitandronao, de tsy misalasala zahay ny manasanao, tongava raha ohatra ka akakaika ny misy anao. Tongava mihitsy anao. Misy fidirana, indimy ao, araky voasoratra io, de anjaranao a mandamina fotoananao hoe amin'ny fotoana manahoana no afahako. Fatelo ihany koa, afaka manatona anay ianao. Zay zany a dia afaka miresaka aminao vantana, afaka mametra tanana aminao manokana. Tsy zaho ihany moa mpanompon'Andriamanitra ao, fa marobe zahay ny ao. Isan'andro de misy pasteur afaka mandray olonao, ka de tongavanao tompoko. Raha mifanojo amiko moa ianao de raisitro vavako anao a, tsy fanojo amiko anao maro am'ireo mpiara-miasa no manana fahasoavana afaka vavaka ho anao. Fa efatra reveriko hoe farany de ity, manana finoana fa tsy manana fahefana sy hery mihoatra no Jesosy akory ny ozina sy ny fanaratsy. Tsy manana fahefana sy hery mihoatra no Jesosy izy. Ny fahefana sy ny hery anana Jesosy no ambony indrindra amin'ny hery rehetra zay misy eto ambony ty tany ity. Ary manaiky an Jesosy ny anarany ny fahefana rehetra zay fantatrao. Ary tsika zay mino Jesosy ary de tsoroko aminao fa voalaza baiboly zany a, fa afaka ny manana fahefana sy hery ambony lavitra noho zay ananany ozina sy fanaratsy a tsika zanak'olombelona zay mino Jesosy. Mino zany a, ary zany mahatonga mivavaka ho an'ny olona manapaka ozina, mivavaka ho an'ny olona mandroaka fanaratsy. Riavanao, tianao Andriamanitra, tianao Jesosy, natao afaka ianao, natao hotahina ianao, natao iova ny tantaram-piainanao, ary natao anana fiainana tsara fiafara ianao. Ny tompane amangy atsika tsiraray avy, alokatra masin'ny fanatsika ka de ho tsapatsika famarinana zany teny netiko taminareo zany, ka ho fiainana mahafinaritra ny fiainanao am'izao taona diavintsika izao. Andoaly ivavaka tsika, afaka mandoaly ty avelona tompoko, mandoly na petra ho fonao tananao fa ivavaka tsika. Tompo Andriamanitra, rilay hatrizay hatrizay ka ho mandrakizay. Misotranao aho ny amin'ny teninao zay nampitondranao ahy tamin'ity androandroany ity. Misotranao aho fa tsara ianao. Sitrakao ny amonjy ny olona, ndrindrindrindra ho afaka am'ireo herina ozina sy herina fanaratsy. Ary reo zay nandreny teny nataoko androany, taovy mino sy mangetaheta. Taovy mino izy, fa amin'ny alala zao vavaka ataoko zao de tefany amin'ny herin'Andriamanitra. Amin'ny anara Jesosy Kristy, tapako ny ozina. Foanako amin'ny anara Jesosy, ny fisian'ireo olana nety ny ozina teo am'ireo olon'ireo.
didiko amin'ny anaran jesosy fanaratsy lasa mandeha lasa fanaratsy mavelotena miala tanteraka anareo olona efa volona ho an jesosy reo olona ireo ka de esorika ao tananareo ho anareo zay marary mino fa anasitran'Andriamanitra amin'ny anaran jesosy sitrana ihany ko ny marary esorina amin'ny tenany olona mieriny aretina misaotra tompandriamanitra lay mpanasitrana ianao lay mpanafaky anao omena voninahitra mandrakizay ianao amin'ny anaran jesosy amen. Zay zany tompoko ny fotoana tamin'ity androandroany ety ka dia omena voninahitra ny tompo Andriamanitra. Veloma tompoko amanaraka indray. God.